Tsara dia tsara le hevitra ao anatin'le politique nationale du sport ébauche moa izy ity araka ny fahafantarantsika azy. Ny zavatra tiako tenena voalohany angamba aloha manimba maso be le izy ny teny politique nationale des sports ty politique nationale du sport tokony jerena hoe izy ny tena tokony ho izy ao anatin'io ty pluriel ty du sport pluriel zany zay izy hoanay hoan'ny olona mety mahafantatra tanteny farantsy eo izy boaka sa teo ainy manitsy azy fa hoan'ny sasany io a dia mety le tadify anareo an-damosinareo raisy zay ny anankiray tokony jerena zay alohan'ny tena andravonana azy farany ny zavatra anankiray ihany koa dia atao anatin'ity tsara dia tsara ho a fa vaky be ny prioritaire tsy dia hita atao anatiny fa tolo-kevitra fotsiny dia izy ohatra hoe afaka misafidy prioritaire netsika inona ny mandety Madagasikara ny baolina kitra sa ny athlétisme sa ny iny manome exemple anankiray ohatra ny jamaïcaine ny athlétisme ny azy ny tena masoany sao dia mahazo atsofoka ihany koa zay remarque anankiray ny formula karak'izay amin'le mahavaky azy dia be ny anjara asan'ny fanjakana atao anatin'ity nefa ihany koa ato misy atao anatin'ny article 32 milaza amin'le forme d'ingérence sao dia tokony faritana tsara io ny ingérence ny ministère sy ny anjara asan'ny ministère satria lasa hitambatra ny hafaran'io raha ohatra ka tsy hay ny mijery azy farany ao anatin'le hoe partenariat miaraka amin'ireo orinasa maromaro angamba mba ampidiro ao anatiny koa raha azo atao ny asa ho an'ireo atleta reo rehefa tsy hijery carrière terraintsika na retraite sportive mba jereo ao anatiny satria rehefa ilain'le orinasa ny atleta dia hoanina rehefa tapitra ny anjarany ao anatiny 30 ans ihany angamba farafahabe ny carrière sportif dia efa aveo tsy hita tsony sady tsy hita miaraka amin'ny sport izy eo anivon'ny fiainana ara-piarahamonina